vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana moa no antony mahatonga izay mari-pana miakatra eto Madagasikara izay raha araka ny nambaran'ny ministry ny tontolo iainana raha nitava tamin'ireo loholona Madagasikara izy maly tona ny vaovao Bertrand Ranevimanana eo amin'ny sarin'ny lantora be mananjara. Ny fialana tsikelikely amin'ny fampiasana arina fandrehitra amin'ny fandrahoana sakafo ao an-dakozia sy ny fampiasana fandrehitra etanolina no vahaolana eo amin'ny fahasimbanana ny tontolo iainana araka ny nambaran'ny mpivarotra hani-masaka iray eto Antananarivo. Tanay mampiasa dia ampiasa ny etanol io, mampiasa ny hoe io koa ny pétrole lefa nahena nge ny vidina solitany sao nahena azo ampiasaina aloha zany mandrapaha aloha zany zay ananany fanjakana sy zay rehetra mampiasa hoe zavatra tsara azahoana miasa. Ny fanakalo-hevitra naharitra momba ity entona manepotra vokatry ny dorotanety sy ny fampiasana arina fandrehitra ary ny afombriky eto Antananarivo ity ny olona sy ny ministera ny tontolo iainana izany moa dia mba hikarohana vahaolana maritra. Noho ny détaxation le gaz dia hiena be dia be ny vidiny gaz. Raha taloha eo amin'ny 145 000 ariary eo na 130 000 ariary eo ny vidiny bouteille ny tavoahangy zany amin'izao izy lasa 20 000 ariary. Naneho ny fahafapony taorianany fifanankalozan-kevitra ny loholona taorianany izany fionana izany. Prisika antsika rehetra malagasy moa mamprisika koa ny ministère de l'environnement hanao ny ezaka tsy hitan'izany ihany fa mbola maro koa ireo ezaka atao araka ny teneny teo momba ny fiadivana ny doro-tanety izay tena hoe fléau tokoa teto Madagasikara satria raha andoro amboly ala be dia be antsika nefa hodorana foana tsy hitako izay varana. Mbola sarotra ny fifandresen-dahatra atao hialana amin'ny olana amin'ny fampiasana arina fandrehitra na ny charbon na ny fandorana briky amin'izao fotoana iainantsika izao na dia fantatra aza fa ireo ny fototry ny fahasimbanana ny tontolo iainana ka mahatonga izao afana be iainana eto Madagasikara izao. Izay fiakaran'ny mari-pana ambony be loatra eto Madagasikara izay dia miantso ny rehetra ny ministra ny tontolo iainana mba hiady amin'ny doro-tanety sy ny torohala ary ao arifa natetiana miaraka amin'ny antsara kotomanana. Efa mandeha ny fifampiresahana ary misy ny fanantenana ny azotsika mampiasa fiaramanidina mpamono hafa avy atsy amin'ny nosy La Réunion taorian'ny fionan'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra tamin'ny tompony andraikitra ny toerana. Ny doro-tanety sy ny dorohala miampy ny fanapahana azy hatramin'izay mitambatra mantso ny voalaza fa mahatonga ny fiovan'ny toetrandro ka mampiakatra ny mari-pana be amin'izao fotoana izao. Manampitrodraka ny fandorana briky izay miteraka seto. Satria ny La Réunion zay akaikitsika dia mahazo roplanina iray atao hoe dash bombardier d'eau zany hoe planina mpamono afo efa bolana isa-taona dia nandeha tany niaraka tamin'ny conseil technique dia efa nanao ny lobbying amina décision politique rehetrarehetra manana fahaleovan-tena zareo fa dash tsy maintsy relation bilatérale amin'ny aéroplanina zany tsy maintsy mifampiraraha amin'ny la France nampanantena zareo fa anome Europlan io manodidina ny 2 hektara isan-taona ny alapotika eto Madagasikara anao fambolekazo goavana ny ministera amin'ny fotoam-pahavaratra ity. Amin'izany doro-tanety zany manana andraikiny avokoa tika rehetra amin'ny famonjena reny afo reny rehefa nisy afo mirehitra ary mifanetanana eo anivontsika tsirairay avy fa efa miezaka izay amin'izao fotoana izao début décembre any anao fambolekazo par bombardement aérien tsika dia ho alatsatsika amin'ny roplanina zany hoe amboly miliara. Efa manomboka raha teo ny fampiofanana isam-pokotany hitarika ny fokon'olona hiaro ny tontolo iainana indrindra ny ady amin'ny